Ny amin'iny vao iny fa nanomboka tamin'ny farany herinandro lasa teo dia niparitaka nanerana ny tambazotra serasera ny resaka antaroby ny fanaovan'ny Claudine Razemamonjy sy ny mpanao famotorany Bianco anankiray. Resaka tafiditra ao anatin'ny fanadidina nataon'ny Bianco izy ity ka lasa niparitaka ny tsambaratelo ny fanadidina hoy ny Bianco ary ny fanazavana nomeny Jean-Louis Andriamifidy tale generaly ny Bianco nefa dia tsy avy tao amin'izy ireo velively no namoaka izany resaka antaroby izany. Dia tamin'io zany le olona tsy amifrita fa fantatra fa io fa tsy mety mipotry atao famotorana dia votery tsy maintsy nanamarina an'izay hoe tsy mety olon'io ary efa natsonay dia so mifakiteny natao. Dia zany le nahatonga an'le hoe nisy an'ilay fanaporofolo teo anivon'ny fitsarana fa ty olona ty na dia natsonay dia tsy mety tonga natao famotorana taty Bianco. Dia nalefanay ny antotan-taratasinaty mahakasika azy sy le olona samborona tamin'ny fotoana iny ary nampiarahanay tao io fanamarinana fa hoe natsona izy fa tsy tonga. Nisy transcription zany écrite natao le zavatra rehetra vatenina tao rehefa tsy nanao tsy nanaity izy sy ilay support audio efa tany amin'ny fitsarana. Zany raha zany efa tany amin'ny taona lasa tamin'ny herintaona zany dosie resahana aminareo zany fa tsy dosie vety dosie efa tamin'ny herintaona zany dia lasa taminy efa tsy ety amin'ny intsony le dosie efa any amin'ray fitsarana zay anefasany azy namoaka an'le izy olona tao aminay ve sa olona tany amin'le fitsarana zay nanefasanay azy. Za teo teny taminareo hoe raha atao aminay le izy nareo zay nanana amin'ireo mpanao gazety zay nahazon'izay zay support zay ka lasa niparitaki raha olona atao aminay izy dia mangataka aminareo zay enonsenareo azy ty aminay anasoranay ny anajany olo izany ato anasoranay ny anajany olo atao tsy anenjehana azy fa tsy mendrika hiasa atao Bianco intsony zany olo zany ary manimba ny fomba fiasan'ny Bianco satria tsy azo ekeny zany atao aminay. Rehefa nareo zay nandray an'iny nareo mpanao gazety mafantatra zay nahazo an'iny voalohany totika aminareo azy rehefa tsy zahay ny nahazoana an'iny teneny hoe tsy zahay ary raha hofantanao izy nahazoana an'iny dia zahay nangavinareo ampanao anay fa tsy mendrika lasa io olona manao an'io zavatra io zany satria tsy mbola zao io zavatra io no misevary tsy tianay hiverina atsony. Zahay dia araky taminareo teo fahampanajan'ny lalàna tsy izay na nozozony lalàna tsy izay na nolazarivozantena efa niteneninay zany zavatra nolazaiko zany efa ela tamin'izany fotoana sy antoranahy io raha nanazava tamin'ny mpanao gazety zay hoe nahoana no samborony olon'io efa niteneninay fa namaly izy ary zavatra nitenina valiny tamin'izany dia voenregistrenay fa tsy mieritreitra hoe amoaka an'izany inona no tombotsony bolao amoaka an'izany zavatra ny famoahany bolao mamoaka an'izany edy dia izy no anehina voalohany satria izy ny olona ho aminy ao anatin'ilay zavatra eny anatin'io support iny olona ho aminy ka raha izy namoaka azy tonga dia tsy maintsy bolao ny ahina voalohany satria zavatra atao aminy dia inona ny interenay ary anao an'izay ny bolao amin'ny mabolao azy aza fangaro ny olona anankiray zay mety io zay navita an'izany tatorinay.